Manolotra ny arabantsika rehetra izay manaraka Mivantana izao Lamesa izao. Ity Lamesa ity moa zany dia Lamesa karakarain'ny communauté Katolika Malagasy eto a Grenoble, izay tarihan'ny Père Zéphirin Rakotomalala miaraka amin'ny chorale Vetsipidarana eto a Grenoble. Dia miaraba manokany atsika ny tokantrano any irariana fa salama tsara daholo isika. Arabaina manokana ianareo zay manaraka an'izao Lamesa zao ny any Lyon, ny any Masy manaraka amin'ny YouTube na manaraka koa amin'ny Facebook. Dia indrindra ny fianakaviana any Madagasikara zay miaraka aminay iombabavaka aminay amin'izao andro Alahady, andron'ny tompo izao. Dia manasanao zay hiaraka aminay hatramin'ny farany Lamesa fa tena ezaka zay hiaraka hivavaka isika, hiaraka anokana fotoana hiderana an'Andriamanitra sy hisaorana an'Andriamanitra noho ny fahasalamana zay nomeny antsika sy ihany koa amin'ny fiainana rehetra zay ho avy. Dia bonne messe daholo mirary sotain'Andriamanitra. Vory eto isika amin'izao Alahady ny fafito ambin'ny folo ny volana May izao. Alahady fahenina fankalazana ny Paka taona mba hitera sy hankalaza an'Andriamanitra. Omeko ny herin'ny fanahy ianareo zany ny rafidirana izay rahantsika aminao amin'ny asana fafito amby telopolo sy roanjato, ary ny fanahy masina no manohy ny asan'i Kristy, izany no lahateny hoentin'ny fiangonana hodiny itsika anio. Umeko nyeri fanaya nareu Kau vavulumbelu kiam narewe Achana para vazatani Vavulumbelu ku Irawat sadani tumbuh famagagan sababitani Vanikanan nuna munsi Nana piazi nieri sanjini Nadagita firenena Nifamjena pamarinani Basaru Israeli Inaftiana simivatika Umeku Yeni fanaya nareu Kau vavulumbelu kiam narewe Achana para vazatani Vavulumbelu ku Iditra amin'ny herinandro fahaenina ny gioana ny hafaliana sy ny fiadanana vokatra mipaka ary isika. Ko mbola izany no iarabako sy irariko anareo omba antsika mianakavy ny fiadanan Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Omba antsika mianakavy ny avaliana sy ny fiadanana entin'i Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny fiombonana ao amin'ny Fanahy Masina.
ho tanteraka soan'izany dia ombaky manana ny fiarabana nataony président teo ary miombonytsika amindreo fianakaviana any atokantrano avy manaraka izao sorona masa zao miombona ihany koa amindreo tsy mba manana fitaovana ifandraisana ka dia tolotra atsika amin'ity sorona masan'ity izany rehetrarehetra zany miaraka amin'ny fangataham-bavaka iritsika tsiraray avy koa omendrika n'olotra izao eukaristia masa zao itsika dia iaika ny fahotana sy ny fahalemena-pazo atsika hitalao ny fahasoavan'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina ambomba ny famindra-pony antsika tsiraray avy. Tompo mamindrafo aminay, Kristy mamindrafo aminay, Tompo mamindrafo aminay. Izany no hira fifonana iarahantsika manao. aneo ny fitiavany sy ny famindra-pony amintsika Andriamanitra mahefa zavatra rehetra amela ny fahotana vitantsika izy ary hitondratsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia andeha hiarahantsika miompy ny hira voninahitra voninahitra izay hitantsika ao amin'ny asina takila 770. Voninahitra voninahitra maniraya wamburi chikaza masweti yadananane maniulunati ninamindanifu eranawizai makalasana misakana miyubini asinda misautanausa Funinaitanye maniraya wambuni chikaza masweti fiadananane waniulunati ninamindanifu tunganyamanichayo lainayana lanza
masety fiadananane fiadananane maniolonati inamindrani Sotumpunayo Sukinayanau Fasakakiniran Yanau Manalaniuta Kamamdrafu Amna Funinaitan Naichanye Funinaichanye Maniraya Waburi Sikazamasweti Fiadanananye Fiadanananye Maniulunati Ninamintanifu Yanawireriruto Ambuninturinjit Akafananiran Biyarakanirfanai Kaumembuninaicha Funinaicha Naichane Funinaichane Maniraya Wambuni Sikazamasweti Fiadananane Fiadananane Maniolonati Ninamintanifu Aukisiki-vavaka ry Andriamanitra andrianana raina io engane izay ty tsa makalasa ireo androm-pifaliana anomesamboninahitra ny Kristy tompo tafazangako velona ary mipaka misteri tsaroanay mandavataonany hoentinay manamasina ny fiainanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanaka tomponay izay Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao fanay masina amin'ny taona rehetra mandrakiza. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra sy fandinihan-teny. Ovakina amintsika izao ny vaky-teny voalohany izay nalaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly ny toko 9 ny 15 ka hatramin'ny 19 ary raisina indray amin'ny 14 ka hatramin'ny 17. Nametrahan-tanana izy ireo ka nandray ny fanahy masina. Tamin'izany andro izany i Filipo diakra dia nidina tany amin'ny tanànan'ny Samaria ka nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao. Nandresy nahita ny fahagagana nataon'i Filipo ny vahoaka marobe ka niainy tsara izay nolazainy. Fa maro ny olona azo ny fanahy maloto no nivoahany tampikikihana mafy. Betsaka ny malemy sy ny mandringa no sitrana koa. Ka hafaliana moa izany no tao amin'izany tanàna izany. Rehefa rehen'ny apôstôly tany Jerosalema fanandray ny tenin'Andriamanitra ny tany Samaria dia nirahiny akany Piera sy Johany. Noho ny tonga tany izy roa lahy dia nivavaka ho an'ny olona mba handraisan'ny fanahy masina. Satria vita batemy tamin'ny anaran'i Jesosy Tompo izy ireo, fa tsy mbola nisy nidina ny fanahy masina na dia iray aza. Dia nametrahan tanana izy ireo ka nandray ny fanahy masina. Izany ary ny teny Tompo. Isaorany Andriamanitra. Ny salamo 520 izay ho tany saina izao dia manampy amin'ny fandinihana ny tenin'Andriamanitra vonenontsika teo. Ko andeha ho elanelantsika amin'ny fiverenan-kira manao hoe mba lehibe ry Tompo Andriamanitra ny asanao ety aminay ety. Ubio Andriamanitra ary tany tontolo, antsao ny anarany be voninahitra,
ataovy mafy ny antso fidiarana azy eny mahatahotra ianao ry Andriamanitra. Mba lehibe ny tompo Andriamanitra niasanao ety aminay ety. Ny tompo Andriamanitra niasanao ety aminay ety. Miankohaka aminao ny tany tontolo sy miantsa ny anaranao, miantsa anao. Tongava izaho ny asan'Andriamanitra, mahatahotra ny ataony ho an'ny olombelona. Mba lehibe ny tompo Andriamanitra niasanao ety aminay. Mba lehibe ny tompo Andriamanitra niasanao ety aminay ety. Ny ranomasina no vano tanety, nandehanana tongotra ny ony, ko aoka isika hifaly aminy, ny heriny manapaka mandrakizay. Mba lehibe ny tompo Andriamanitra niasanao ety aminay. Mba lehibe ny tompo Andriamanitra niasanao ety aminay ety. Tongava ianareo matahotra ny tompo, intantarako izay nataony tamiko, isaorana ny Andriamanitra ny fitiavany tsy nalainy tamiko. Mba lehibe ny tompo Andriamanitra niasanao ety aminay. Mba lehibe ny tompo Andriamanitra niasanao ety aminay ety. Ny vakiteny masina faharoa izay nalaina tao amin'ny taratasy voalohan'ny masin-dapiera apôstôly no tanisaina amintsika izao. Ny toko fahatelo ny 510 ka hatramin'ny 720. Novonoina tamin'ny nofo i Kristy fa novelomina tamin'ny fanahy. Ry havana malala, i Kristy Tompo no ankamasino ao am-ponareo. Aoka ho vonina mandrakariva ianareo, hamaly amin'ny kamoram-po sy fanajana, an'izay rehetra manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana izay ao anatinareo. Aoka ho tsara ny hitsim-ponareo, mba ho amin'izay anendrakendrehana anareo indrindra no hampahamenatra n'ireo mpanaratsy ny fitondran-tena tsara ataonareo ao amin'ny Kristy. Fa aleo amin'ny fanaovantsoa no miaritra fahoriana, raha izany no sitrapon'Andriamanitra, toy izay amin'ny fanaovan-dratsy. Na i Kristy koa aza niaritra fahafatesana indray mandeha no ny otantsika, dia izy marina ho an'ny tsy marina, mba hanolorany antsika amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo izy fa novelomina tamin'ny fanahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Angataka amin'ny raiko aho ka omeny mpanafaka alahelo hafa ianareo. Izany notoriana amintsika amin'ny evanjely araka ny nosoratan'ny masin-dajoany ny toko 410 ny 510 ka hatramin'ny 120. Ko manentana antsika rehetra ary aritsangana hitsena Kristy vaovao mafaly amin'ny aleloia. Alleluia, wanandiamanitra. Alleluia, senanangana. Alleluia, wani Jesu velona. Raha misy ty aika mitandrina ny teniko iny Tompo, dia ho tiany raiko izy, ka ankao aminy izahay aroninao aminy. Alleluia.
soavo Alleluia ifampilasao Alleluia Gesù lei la levina Alleluia ansangani tompo Ombatsika menakavy any tompo Vova mafaly de Jesua Kristy tombotsika araka ny sorata masindajoany tamin'izany andro zany Jesosy laza tamin'ny mpianany nanao hoe raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko ary izao kosa angataka amin'ny ray ka omeny mpanafaka alahelo hafa ianareo mba hitoetra eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azo zao tontolo zao raisina satria tsy hitany ka tsy fantany fa ianareo ny mahafantatra azy satria hitoetra ao aminareo sy ao anatinareo izy tsy avela kokamboty ianareo fa akaty aminareo aho raha afaka kelikely dia tsy ahita intsony ianareo tsy ahita izao tontolo izao fa ianareo no ahita satria velonao ary velona koa ianareo amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa izao ao amin'ny raiko ianareo ato amiko ary izao ao aminareo izay manana ny didiko ka mitandrina azy ny ty ahy ary izay ty ahy dia ho tian'ny raiko sy ho tiako koa ka aneo ny tenako aminy aho izany ary ny teny ny tompo dia amafisina ombana manana ny siarabanana atao tamintsika menakavy teny ampanomboana izao eukaristy masa zao efa hoerina enina herinandro zao a no nigioantsika ny hafaliana sy ny fiadalana vokatry ny paka fandresen'i Jesosy ny fahafatesana ary tsy ho ela koa dia akalaza ny akaran'ny tompany an-danitra sika ary akalaza ny dina ny fanahy masina tamin'ny apôstôly na ny pantekoty ary ny evanjely izay noenoantsika teo dia efa mampitodika atsika amin'izany sahady andro vitsivitsy mialohan'ny irisony ho any amin'ny aminona azy dia nanafatrafatra tamin'ireo mpianany Jesosy raha ty ahy ianareo dia hitandrina ny didiko tsy inona moa izany didin'i Kristy zany fa ny didim-pitiavana ny fanaporofona fa kristianina ianareo dia ny fitandremanareo ny didim-pitiavana ny avataran'ny olona fa mpianatra ianareo dia raha mitandrina ny didiko i Kristy no efa niaina izany fitiavana izany nampiatra ary nitory zany ahatraiza raha niainany azy dia tsy hozoviana amintsika satria efa nafoy ny ainy hatramin'ny famozana azy teo amponin'ny hazo fijaliana izy ho atsika dia
tahaka ireo apôstôly izay vatana melakavatra niara-naina tamin'i Jesosy sy nidioka izany fahasoavazany isika dia irahana ihany koa hitory sy hijory vavolombelona izany fitiavan'i Jesosy Kristy izany eo amin'izao tontolo izao izay iainantsika amin'ny alalan'ny fitiavana azy Jesosy sy ny fitiavana ireo namana araka izay tratrantsika sy vitantsika. Tsy nisaipatantsika nefa na ny herintsika samirery no entsika manatanteraka izany fa nampananteny Jesosy fa nome antsika ny mpanafaka alahelo dia ny fanahy fahamarinana. Tsy ho hitantsika maso intsony ny Kristy toy ny nataony niaraka tamin'ireo mpianatra, ka io fanahy io no anafaka alahelo antsika sy akahery antsika amin'ny mafy sy ny sarotra rehetra izay ho diavintsika. Inona moa izay herintsika no ireheresika ka mihevitra vita tena? Tsy ny herintsika velively no manetsika atsika, fa ilay fanahy ao anatintsika io no manavao ny herintsika isan'andro isan'andro ka afaka handroso sy hisedra ny sarotra sy ny mafy eo amin'ny fiainantsika. I Jesosy koa dia efa nilaza fa hoe tsy avelako kamboty ianareo fa akaty aminareo aho. Mazava dia mazava izany teny Kristy izany satria tsy ho kamboty tokoa isika. Marina araka ny fanlazaiko etsy ambony fa tsy ho hitantsika maso tokoa, tsy ho hitantsika maso intsony Jesosy, saingy tsy ho rery isika ary tsy ho kamboty fa eo anivontsika mandrakariva izy. Ho tsapantsika ary ho rentsika fa eo anivon'ny fiainantsika mandrakariva izy. Ny fahavelomany eo anivontsika dia atsapantsika fa velona ihany koa izy. Amin'ny olana mafy izay sedraitsika ka atsapantsika mihitsy hoe tsy vitako samirery izany sedra izany, dia amin'ireny indrindra no atsapantsika fa eo anivontsika Jesosy manampy antsika Andriamanitra. Satria rehefa lalovana ireny mafy ireny dia mahatsapa tokoa antsika fa nanampy antsika Andriamanitra tamin'izay rehetra nataontsika. Dia ho gagy indray azy isika hoe mahery za, nefa tsy ny heriko na ny herinao samirery no nanatotosa izany na nahavahan'ny olana mafy fa i Jesosy niaraka tamintsika. Izay ary no atsapantsika fa tsy kamboty isika ary velona eo anivontsika mandrakariva i Kristy. Azoko antoka fa ny antony avelomako, ny antony avelomanao dia i Kristy. Izany lazain'ny masindahy-Paoly hoe tsy izaho intsony no velona fa i Kristy no velona ato amiko. Amin'ny alalan'ny fanahy masina izay alefan'i Jesosy antsika ary
no ahafantarantsika fa eo anivontsika mandrakariva Andriamanitra. Jesoa mihitsy moa nilaza hoe eo aminareo mandrakariva aho mandra-pahatapitra zao tontolo zao. Koa raha mbola nitahotra no mibahana eo amin'ny fiainantsika dia tsy manana fanahy isika. Raha mbola nilainga na ny fiatsaram-belatsia no mameno ny fiainantsika dia manohitra ny asa ny fanahy isika. Raha tsy mieno ny feo fieritreretantsika isika izay endrika ny fanahy eo anatintsika dia tsy miaino mibetsika ny fanahy masina isika. Koa ingany izao sorona maso izao hanamafy antsika ny finoanan'Andriamanitra sy ny fitokisana aminy amin'izay rehetra ataontsika eo amin'ny fiainana, ka hanampy antsika hijoro ho vavolombelon'i Kristy na mora na misarotra izay tiavintsika eo amin'ny fiainana manontolo. Ho tanteraka amintsika izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Araka ny tenenitsika teo dia hoe mila mafisina mandrakariva ny finoana sy ny fitokisana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, koa hanamafy izany fihekempinoantsika izany ary isika. Izao sika dia hiara hitanisa ny fihekempinoana. Izao mino an'Andriamanitra tokana, ray mahefa ny zavatra rehetra, nanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na hita maso na tsy hita. Izao mino an' Jesoa Kristy tompo tokana, zanakalahy tokan'Andriamanitra, teraky ny ray talohan'ny taona rehetra. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'ny iray, ary izy no nahariana ny zavatra rehetra. Isika olombelona sy ny famonjeny antsika no nidinany avy any an-danitra, ary nakanofo tamin'ny Maria Virjiny izy no nihery ny fanahy masina ka tonga olombelona. Nofatsihana tamin'ny hazo fijaliana ho antsika indray koa tamin'ny andro ny Pôntsy Pilaty, nijaly ary nalevana, nitsangako velona tamin'ny andro fahatelo araka ny voalazan'ny soratra masina. Niakatra any an-danitra dia nipetraka eo ankavanany ray, mbola ho avy ambonina indray hitsara ny velona sy ny maty ary tsy hanapahataperana ny fanjakana. Izao mino ny fanahy masina, tompo loharanonay, avy amin'ny ray sy ny zanaka, tsaona sy memboninaitra, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka, ary niteny tamin'ny vava mpaminany. Izao mino ny Eglizy, iray, masina, katolika, apostolika. Izao mankatoa ny batemy tokana, ho fanalana ny fahotana.
ary zao miandry ny sanganany maty sy ny fiainako avy. Amen. Ry kristianavana, ny fandafarana fampianarana maro ny eto an-tany ankehitriny, nefa ny fanahin'Andriamanitra ihany no afaka tena manazava ny sain'ny olombelona, koa angatao mba androtsahany ny fahinireny ny olona amin'izao andro izao, ary ampiraisiny fo izay rehetra mitady azy. Atolontsika amin'izao ranom-bavaka iarahantsika manao zao koa ny vetsovetsim-po, ny tiantsika angatana indrindra ho an'ireo marary tratra ny diarety mandoza ity. Ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao. Izany no hira ataontsika manelanelana ny ranom-bavaka impino. Zao vavaka izao Ny fanahy masina no mitondra ny eglizy, ko mangata mba hieno azy hatrany ny mpitondra sy ny entana, ary sy salasala anatanteraka izay atorony. Ho feno fatokisana sy finonany izy ireo mba ho ohatra masina sy matanjaka ho an'ny rehetra. Zao vavaka izao ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao vavaka izao ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao. Ireo firenena mikambana dia maniry hampanjaka ny fandriam-pahalemana eran-tany, koa mangatany mba azo ny fahazavany fanahy masina mandrakariva ireo tompona andraikitra ary ho vonona hiaino sy hanaraka azy, mba hazava ny sain'izy ireo ho feno hery ka afaka nantotosa soamatsara izany didy lehibe ny andro azy ireo izany, indrindra amin'izao fianaky ny aretina Covid-19 izao. Zao vavaka izao ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao. Mivavao an'izay rehetra mijaly, ny kamboty, ny manantena, ny antitra, ny mpigadra, ny enjena, ny marary. Mivavaka koa ho an'ireo tratra ny herisetra sy nandalo fotoan-tsarotra tamin'ilay fotoanan'ny confinement, mba azo ny fanomezan'ny fanahy masina izy ankahery azy. Zao vavaka izao ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao. Angatao amin'Andriamanitra mba ho tsy fiaonantsika indray andro fotsiny izao sorona masina izao, fa ho fampiraisana ny fontsika hifankaty sy iray eo amin'ny tompo lalandava. Mitohy eo amin'ny fiainantsika manontolana izao ka iombona, hifanampy ary hifarimbona isika ho fanatanterahana izany, mba tsy hisy iray ho very mandeha isika. Zao vavaka izao ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao ekeo ry tompo, ekeo zao vavaka izao. Anokana fotoana mangina fohifohitsika hitodiantsika amin'Andriamanitra alorana aminy ny ventsiventsipo, ny filana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ho amin'ny fianakaviana, indrindra ho an'ny communauté tsika izay
soloantsika tena na ny olitra zao eukaristia maso zao. Ry Jesosy Tompo, ianao nampanantena ny fanahy masina ary nampidina azy tamin'ny apôstôly, koa mba handrotsahiny ny fanahy masina koa izay, ary ataovy manaraka izay atoriny anay ary atoriny an'izao tontolo izao ihany koa. Fa ianao velona sy manjaka mandrakizay mandrakizay. Amen. Mandritra ny fanolorana dia andeha ho redontsika ny hira mitondra ny lohateny hoe atolotro anao Andriamanitro ao amin'ny firana asina page 170. Isa